faly miarabantsika rehetra izay atao amin'ny fiangonana Kristy Embassy anio alahady 20 volana aprily taona 2024 izao. Faly izahay nizarana indray ny ramosity famasinana izay nosoratan'ny pasteur Fisoya Kilomea filompanorina ny fiangonana Kristy Embassy maneran-tany. Ny lohahevitra ny ramosodyantsika anio dia hoe fampiasana ampanajana ny anarany. Ny ten'Andriamanitra dia ao amin'ny Exodosy 20:17 amin'ny anaran'i Jesosy aza mampiasa ny anaran'Andriamanitra Andriamanitrao amin'ny fanozonana na amin'ny fiomehezana, tsy handefitra amin'ny fampiasana tsy ampiheverana ny anarany Andriamanitra. Amen. Ny famelabelaran'ny lelan'Andriamanitra dia hoe ao amin'ny testamenta taloha ny Jiosy dia nomena toromarika mba tsy hanonona foana ny anaran'ny Tompo. Ohatra ny Exodosy 20:17 tsy ataon'i Jehova ho tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany. Amen. Natakatra ny alehibe ny anaran'Andriamanitra ny Jiosy ka nisorohony ny anonona izany. Teo anoloan'izany dia nosolony hoe Adonai izany. Rehefa nahita an'ilay anarana ireo mpanorata-lalàna nanao kopia ny soratra masina dia niato ary nandeha nanasa ny tenany, ary avy eo dia nitohy nanoratra indray. Raha niseho imbetsaka ilay anarana dia niverina nanao izany isaky ny tranga izy ireo. Izany mpanajana izany dia avy amin'ny fahatakarana ny alehiben'Andriamanitra sy ny fahalehibiazany ary ny asa matahotra izay nataony teo amin'ireo razambeny. Ampita ao hoe firy kristiana no mampiasa ny anarany ankehitriny. Miantso ny anarany ny olona rehefa manapaka mofomamy na amin'ny firesaka andavanandro raha misy fahatairana. Tsy manana fahatakarana akory ny heriny na ny heviny. Izany toe-tsaina tsy miraharaha ny anaran'i Jesosy izany dia mampiharihary ny olana. Ny tsy fahampiany fahalalana hoe iza marina izy. Rehefa nifanena tamin'ilay vehivavy Samaritana teo am-patsakany Jesosy dia hoy izy: ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Izany teny izany dia ao amin'ny Jaona 4:12. Ny Samaritana izay foko mifangaro dia samy manana tantarany fanompoan-tsampiny, dia tsy nanana fahatakarana araka ny tokony ho izy ny amin'ny fiankorofana sy ny fanajana. Mampalahelo fa mbola mitohy amin'izao zany tsy fahampiany fahalalana izany. Tsy maintsy matakatra sy miaina ny tena zava-misy amin'ny mahatompo an'i Jesosy ianao. Tsy hoe lehibe fotsiny izy, fa izy ilay fahalehibiazana. Manana izany fahatakarana izany ianao rehefa miankohaka aminy, mifantoha amin'ny araka ny tokony ho izy. Tao aorian'ny nitsanganany tamin'ny mady dia tsy nisy